manantitra ny arabo ambambirarintsonareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Momba ny fikarakarana ny ankizy avy hatrany no etintsika manomboka ny vaovao satria ankizy nahatratra eo amin'ny 27 no ny sitraka ny kopy maimaimpoana androany tetsy amin'ny boriboritany faefatra ny kopy izay tena zava-bebe tokoa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary ao anatin'izany ny ankizy. Ity hetsika ity dia tafiditra ihany koa anatin'ny toromarika izay anomeny ny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana ary ankoatran'izay dia mbola isy ny fanomezana kopy amin'ireo EPP miisa 30 hafa. Vaovao tanteriny Germain Nomenjanary. Mpianatry ny EPP miisa 27 no nahazo kopy maimaimpoana avy amin'ny boriboritany faefatra ho an'ny commune Antananarivo renivohitra androany tao amin'ny EPP Anosy Be voalohany. Manandanja amin'ny fiainan'ny ankizy ny fananana kopy nahaterahana indrindra eo amin'ny fanatontosana ny fianarany izay isan'ny fototra ahafahana miatrika ireo fanadinana isan-tsokazana eo amin'izay sehatra ny fanabeazana izay. Ahafantarako an'ilay kopy dia ilay hoe tena mariana ny anaranao anatin'ilay kopy hoe tena zanaka iray aman-drenao marina be ianao afaka virananao hianatra famatahana ny olona anankiray hoe olo-pirenena fanaovana karapanondro. Mba ahafahan'ireo ankizy mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana rehetra ao amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra miatrika ny fanadinam-panjakana voalohany na ny CEPE no sady tafiditra ao anatin'ny zatoandro vina ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana no nanaovana izao hetsika kopy tamin'ny ankizy miisa 27 izao hoy ny delegeny boriboritany faefatra Solofinaina Ramandromanana Daniel. Androany zany no fotoana ny fanomezana tao aorian'ny asa maro izay tsy maintsy nitanterahana solomanina tany ambadika tany mahakasika ny fizarana kopy maimaimpoana ho an'ireo mpianatra hanala fanadinana. Teto amin'ity EPP sekolim-panjakana ity eto Anosy Be no nanombohana zany tamin'ity androany ity fa ny EPP rehetra izay ato anatin'ny boriboritany faefatra dia hanaovana izao hetsika izao avokoa izany hoe fizarana kopy ho an'ireo izay hanala fanadinana izany dia tafiditra ao anatin'ilay tetikasa zatoandro izay nomanina sy nampanantenana tamin'ny ramatoa ben'ny tanàna ary izy moa no tompomarika amin'izao fitsimbinana ny zaza madinika izao ary dia natomboka taty fotony zany noraisina iantanana ny fanamaivanana ireo ray aman-dreny sy ny fanamorana ny fahazahoana zany kopy izany niombonana tamin'ny tompon'andraikitra rehetra izy io tsy asa vaovao akory fa asa efa fanaony ny boriboritany faefatra isan-taona. Mendrika hoderaina ny fihetsika toy izao raha nandray fitenenana ireo solotena ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Reny mahatsapa ny fahorian'ny vahoaka tokoa mantsy ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana hoy izy ireo. Amin'ny herinandro ambony io kosa no hozaraina ao amin'ny biron'ny boriboritany faefatra etsy Anosy ny kopy ho an'ireo mpianatra amin'ireo EPP miisa 30 hafa. Isorana iray aman-dreny zany zavatra vitanareo commune sy ireo firaisana izay mijery an'ireto zanakitsika tena sahira. Misy ny ray aman-dreny tena sahira mikarakara an'ilay kopy ary engane mba ohatran'izao ihany iainantsika hijery an'ireo zanatsika ireo mba ho tonga ho lavitra amin'ny fianarana. Nofaranana tamin'ny kilalao sy fizarana vatomamy ho an'ireo mpianatra moa ity lanonana ity izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro ny sekoly raha teo. Eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ihany misy ny antsoina hoe vina zatoandro napetraka ny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana. Samy farimbona manatanteraka izany vina izany nisaky ny boriboritany. Raha natao amin'ny boriboritany fahenina ohatra tamin'ity androany ity dia ny fandokoana ny tsena anatiny sy ivelany no tanterahana. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao amintsika. Ho fanatanterahana ny vina zatoandro ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana dia nanomboka ny asany avy hatrany tao amin'ny boriboritany fahenina commune Antananarivo renivohitra. Nisy araka izany ny fandokoana ny anatiny sy ivelany ny tsena Ambohimanarina ankoatra ny asa fanadiovana ny tsena isan'andro. Nisy ihany koa ny fanoloana ireo tafo fanitso izay efa tranainy ao amin'ny tsena. Asiana irony tafo fanitso transparent irony mba hampazava ny ao anatin'ny tsena. Izany rehetra izany dia ezahina ho vitana mandritra ny 4 herinandro. Izao no tontosa dia noho ny fiaramiasa
teo ny mpiara-mombonantoka sy ny boriboritany fahaenina trany. Ankoatra ny fandokoana ny tsena dia namboarina androany ihany koa ny bouche d'incendie eo amin'ny tsena izay marina fa efa tsy niasa efa antaonany maro noho ny fahasimbany. Naverina amin'ny laoniny izany ankehitriny mba hanalana ny fahasahiranan'ny mponina sy ny mpamonjy voana raha sanatria ka misy famaizana eny an-toerana. Nandray andraikitra mavitrika tamin'izao famelomana indray ny bouche d'incendie izao ny commune urbaine Antananarivo sy ny mpamonjy voana ary ny JIRAMA. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika niarahana hita ny momba ny etsika naneo tsy fakasitrahana nataony teo anivon'ny syndicat-ny polisy teto amintsika. Manoloana ny toe-javatra indrindra dia nitondra fanazavana ny teo anivon'ny commissaire divisionnaire de police zany teo amin'ny ministeran'ny Antana ary tamin'izany no nilazany fa tena misy tokoa ny kolikoly ataon'ny polisy eny amin'ny lalana rehetra eny izay mampimenimenina ny besimary. Ndia reo arahantsika ny tati-baovao momba an'izay hoentin'ny Laurette Berton teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Ny aiky ny avy eo anivon'ny polisy pirenena fa misy tokoa ary tena maloto noho ny fanaovana kolikoly ny tontolo ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Noho izany indrindra no isan'ny antony nampiatoana ny police de la route mandra-pahatonga ny baiko vaovao indray. Ny police de la route tompoko amin'ny teny français mission spécifique de constatation des infractions au code de la route effectuées par des policiers en uniforme. Azavaiko zany hoe misy police voatondro manana ordre de mission no mena andraikitra isava fiara sy papier zay afaka manasa azy andre olona mandika lalàna zay ao anatin'ny code de la route. Zany hoe ny police de la route zany dia endrika constatation des infractions. Tsy foana iny satria tsika fanjakana tan-dalàna tsika ary ny fametrahana fanjakana tan-dalàna dia amin'ny alalana fampiarana ny lalàna sy fanenjehana ny olona mandika lalàna ny code de la route dia tsy foana zany fampiarana an'io fa ny miato hatreto ny fampiarana anazy io fandaminana zay niteraka n'ilay atao hoe fahasorenana tany amin'ny vahoaka ny etahita ny vahoaka dia hoe oka ty fanakana dobile isaky ny 50 metatra ty fasakana tesy sakana zay le mampiato azy ametrahana fandaminana vaovao. Ary faharoa nilay hoe endriky fisiny kolikoly amin'ny alalan'ny verbalisation dia ny fanjakana nametraka hoe ady amin'ny kolikoly no napetrana fa tsy fanafanana ny andraikitra napetraka amin'ny polisy firenena zay application des lois. Zany hoe ny sitrana ny sain'ny mpitandro filaminana ny mpitondra fanjakana hoe amin'ny alalan'ny verbalisation io ne mahatonga le kolikoly ho anareo polisy tsy mafetena ka manotra amin'ny alalan'ny verbalisation ajanona ary le verbalisation dia tsy manotra ianareo. Tsy ahivina fa nanao hetsika ho tsy fankasitrahana io didiny voaka izay mampianto ny asan'ny police de la route io ny syndicat-ny polisy tamin'ity herinandro ity izay niteraka resabe ho an'ny mpanara-baovao jiaby. Eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana an-tanan-dehibe satria moa ny polisy zany no tena misahana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tanan-dehibe fa na izany azy dia misy ny faharombonana amin'ny mpitandron'ny filaminana hafa. Misy ohatra ny antsoina hoe OMC élargi teny amin'ny préfet de police n'Antananarivo izy ireo no nivory tamin'ny alatsinainy teo ary tamin'izany no nametrahana ny paikady isan-karazany momba ny hoe fiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika indrindra ny eto an-drenivohitra. Misy ny fanaparitahana ny stratégie izay efa fampiarana avy hatrany ary dia no amafisana izany tamin'ny alalan'ny fivoriana natrehan'ireo mpitatana akaiky ny vahoaka tamin'ity androany ity. Laurette Berton no mitondra vaovao teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Araiky amin'ireo fokotany ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana ny ao amin'ny fokotany Behoririka. Ny sintomahery sy ny fanendahana no isan'ny mampalaza ratsy iny faritra iny raha ny nambara ny lehibe ny fokotany any an-toerana ary misy tena faritra mahamay mihitsy amin'izany. Mitovitovy ihany angamba ny fokotany rehetra satria ao aminay amin'iny misy totohatra avy aty Behoririka mivoaka ary amin'ny hektara iny. Ao misy ny tena le mpanendaka sy ny mpanao hanina rehetrarehetra. Maraina be zany olona avy any Andravoahangy avy any amin'ny station zany mandeha amin'ny metiera dia tonga aotratra dia ny après-midi koa totoemeny amin'ny arivariva. Eo ihany angamba ny tiako tenena aminareo fa eo sarotsarotra be mihitsy. Izay amin'ny alina moa zany dia manao rondo miaraka amin'ny
rehefa tsy afaka mosepy dia tsy maintsy mandeha ny tena koa miaraka nypandripalemana misy ihany koa ny polisy ao anatiny marina mihitsy le tenany teo le hoe aro ny sous-terrain chef pourtant teo hoe avancena amvaly fa tsy am'sivy sy ohatran'izay le izy teo mba ahafahana tena mandamina tsara tena tsara iny zay miezaka tonga eto manaja n'le zavatra rehetrrehetra atao eto ny fiara-miasa amin'ny polisy ny rehetrarehetra zany tompo tena manaja an'izany tokoa izay chef pourtant miaraka amin'ny bombera sy rehetrarehetra tantaninay mba hisin'ny filaminana tamin'ny tany sy ny firenena. Omena andraikitra bebe kokoa ny lehibe ny fokontany jiaby eto Antananarivo manomboka izao raha ny drafitra sy paikady no volavolain'ny mpitandro filaminana mba hampanjakana ny fandriam-pahalemana ilain'ny rehetra. Anjara biriky ny tsirairay ny finiavana hampanjaka ny fandriam-pahalemana hoy ny commissaire divisionnaire Tsaramonina Jean-Victor Androany. Nisy moa ny fivoriana izay niarahany polisy pirenena ny lehiben'ny distrika enina eto Analamanga ary ny lehiben'ny fokontany 270 eto Antananarivo. Na ny commissaire central dia manana ny farim-piadidiny na circonscription policière. Ao anatina circonscription policière dia misy rafitra administratif izay tsika dia fokontany zany. Dia eto dia napetraka tsara ny antom-pisin'ilay fivoriana Androany dia fanomezana n'ilay famaritana vaovao ny atao hoe police de proximité. Satria betsaka ny tsy mahalala ny atao hoe police de proximité. Ny police de proximité zany dia mafisina dia fomba fametrahana fandriampahalemana ao anatin'ny faritra anankiray amin'ny alalan'ny famezatana ny vahoaka rehetra tsaka navaka izay mitambatra mamehery miara misala miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Izay ny atao hoe police de proximité izany. Manomboka izao zany tsy tokony isy afaka hiteny intsony fa ny mpitandro filaminana rery ihany ny tompony fandriampahalemana fa manomboka amin'ny tsirairay ny fandriampahalemana zany. Izay ny atao hoe sécurité personnelle ianao tompony mihitsy ary isy karazana guide de sécurité avoaka ho fampahafantarana izay le stratégie eritreretinareo ianareo vahoaka mihitsy ianao olon-tsotra mihitsy no atao hoe acteur de sécurité voalohany indrindra manampy ny mpitandro filaminana izay fiarovany ny tenanao ianao zany dia efa mahay miaro tena dia efa sécurité sahady zay. Fitaizana ny fiarahamonina mba hitandrina tsy ho tratra ny asa ratsy ny mpanendaka sy ny mpangalatra no isan'ny tafiditra ao anatin'ity paikady ity fa eo ihany koa ny fanakekezan'ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka ilay antsoina hoe police de proximité. Tsy ny vahoaka ihany anefa no tokony hitandrina sy hiafiafy fa ny mpanao ratsy ihany koa dia tokony ho mailo sy hiala amin'ny asa ratsiny. Arak'izany ity tsy fandriampahalemana ity moa no tena mampikaikaika ny malagasy amin'izao fotoana izao na ny an-tanan-dehibe io na ny any ambanivohitra. Fa ao anatin'izay resaka izay ihany raha toka hoe mpitandro ny filaminana natao hitandro ny filaminana no tokony ho izy dia indraindray eny anivon'ny fiarahamonina eny avy amin'ny mpitandro ny filaminana ihany no mahatonga ny tsy filaminana ao anatin'ilay fiarahamonina. Any ambanivohitra ohatra dia misy ny zandary manapatra ny fahefany satria tany lavitra andrina na ihany koa manao ny fioaram-pefy. Tany ambanivohitra Beravina Morafenibe dia nahitana an'izay trangan-javatra izay ka dia zandary roa avy hatrany no nahiditra miponja vonjimaika mandra-piandro ny fitsanahana azy ireo no ny fioaram-pefy nataony tany amin'izany toerana ambanivohitra Beravina tamin'ny Morafenibe izany. Noro fitiavana no mitatitra amintsika momba an'izay. Zandary misarono nahiditra ponjavonjimaika afakomaly tany amin'ny kaominina ambanivohitra Bemarivo Ambatomainty sy tany amin'ny kaominina ambanivohitra Beravina Morafenibe araka ny loharanom-baovao avy amin'ny Zandarmaria am-pirenena. Voalaza fa vokatry ny fioaram-pefy sy ny fandikan-dalàna nataon'izy ireo no anton'izao fanagadrana amponjavonjimaika azy ireo izao. Marina fa zandary mitondra angalona GPNC na Ajida chef de poste avancé ny Bemarivo ny zandary voalohany. Ity zandary ity izay tomponantoka tamin'ny fikasihan-tanana vehivavy iray voatazona tao amin'ny poste avancé tany antoerana ny volana janoary teo. Ny zandary faharoa kosa mitondra angalona GNC tsipika 3 miasa ao amin'ny poste avancé ny Beravina. Io zandary faharoa kosa dia voatontonona nanadala zaza tsy ampy taona ankizivavy 12 taona tamin'ny tapatapaka ny volana febroary teo iny. Fakana ankeriny moa
no niaitra tamin'io ankizivavy kely io satria tonga tany an-trano mihitsy ilay zandary. Efa nahiditra ponjaonjimaika moa izy roa lahy ireo rehefa avy natolotra ny fampanoavana mandra-piandry ny fitaom-pitsarana raha ny voalaza. Nambarany komandiny zandarmaria am-pirenena kosa fa izay rehetra manao ny tsy mety dia enjehany lalàna avokoa na ny polisy na ny zandary izany. Fa nisa mbola nitana ny sainy maro ihany koa ny resaka fakanan-kerina ny kidnapping tany tsara tanàna dia nitrangana izay toe-javatra izay. Fantatra zao araka ny fanadiadina nataon'ny polisy fa izany antsoina hoe Del sy Ters izany no atotoa-mikotrika ny raharaha fakana ankeriny ny tranga tany amin'ity tsara tanàna ity. Akoatran'ny izay ihany koa dia mbola avy manaraka moa zany ny sary momba n'intsy satria dia nisy tokoa izay tatim-baovao momba n'ity resaka kidnapping tany tsara tanàna ity izay. Fa eo amin'ny vaovao hafa dia mitaraina no ny fahampitehan'ny lalana ireo mponina eny amin'ny antsoina hoe 35 anosipatrana amin'izao fotoana izao. No ny antsirambina izay ataon'ireo mponina sasany manary rano eny amin'ireny arabe ireny. Ndeha rahantsika ny tatim-baovao momba an'izay entiny Germain Menjanahary teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tahaka izao ny lalana eto amin'ny 35 anosipatrana amin'izao fotoana izao. Ankoatrin'ny fahateren'ny lalana dia olana ihany koa ny fahampitehana sy ny fotaka mandrevo noho ny fiandronan'ny rano. Raha ny hita dia tsy misy fanariana rano mihitsy ity lalana ity. Izany hoe lakan-drano na izay varenan'ny rano ka lasa miteraka fiandronan'ny rano amin'ny lalana sy amin'ireo tranon'ny mponina manodidina eny ihany koa. Ny fanadiadiana izay natao tamin'ireo mponina no nahafantarana fa misy mini manary rano ity lalana ity rehefa amin'ny alina. Izany hoe misy manary rano maloto ka mahatonga sy mitarika ny fahampitehana goavana tahaka izao. Ty lalana ity zany tsy tokony ho simba ohatra zao io fa misy olona ray mandefa rano isan'andro na avy orana na tsy avy orana dia izay manimba an'io lalana io. Dia izay ny problème an'io rano io zao maimay io lalana io zao dia maraina indrainy andro dobo rano be io dia amin'io le rano tsy rano madio fa rano misy fofona, rano maloto. Izay mahakasika an'io lalana io fa tsy tokony ho simba ohatra zao. Misy ny olona tsara sitrapo manamboatra le lalana avy eo andrefany ao fa n'olo le rano dia simba foana dia farany kivo le mpamboatra dia tsisy mpamboatra intsony dia io izy io. Tena ratsy be mihitsiny raha tsy ainanay tena tsy mandeha mihitsiny fa le lalana babila amboarina kely raha mihitsiny tena mamotika anazy. Ny tena marina ny tokony efa ely teny tokony mba ho ambariny fa mangataka zany zay mpivarotra atsena le tsenanay raha maty zany amin'le lalana simba tery eo amin'le andana le misy manary rano sy ny tariny dia potika le lalana dia zay mba malala tanana kely zany le olona manotrika nefa le tany moa hainareo fa moetan'le rano le izy dia tapitra tsy misy tsony dia simba tanteraka le lalana ety aminay. Isaky ny hariva zany izy ireo manary rano io foana, betsaka manary rano amin'ity lalana ity dia izay mahasimba tanteraka le lalana. Eo andaniny koa moa le hoe kalesa le vy reny tena mangoaka le arabe dia izay mahatonga azy ny lavaka fa lavaka kely zany teo aloha dia nitatra le izy amin'le kofy le rika foana zany mandeha amin'le izy dia izay no nasimba azy. Raha ny fanazavana hatrany dia efa nisy ny fepetra izay natao teny anivo ny fokontany mahakasika izao zavamisy izao. Saingy mitohy foana ny fanariana rano eto raha ny nambaran'ireo mponina. Etsy ankilany dia miantso ny tompon'andraikitra izay voakasika izy ireo mba hijery akaiky izao fahampitehana izao. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa nandripaka ny kitrotro teto Madagasikara ary izay trangan-javatra izay dia natonga ny teo anivo ny sampandrarana ny firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS namoaka ny antotanisa momba n'io kitrotro io. Ny zavanisy efa nahazovahana teto amintsika ny kitrotro izay vao tonga ny vaksiny izay momba n'izay kitrotro izay indrindra ary dia ndao arahantsika ara ny momba n'izay hoe tatitra nataon'ny OMS momba ny kitrotro teto Madagasikara izay hoentin'ny Laurette Berton. Manodidina ny 7 alina ny trangana kitrotro hita tato anatin'ny herintaona latsaka teo izay teto Madagasikara. Raha ny tatitry ny OMS sampandrarahany firenena mikambana misahana ny fahasalamana 220 sy 700 tamin'ireo no namoiny ainy.
Ratsaivina dia nanomboka ny volana septambra 2012 no niseho ny trangana kitrotro voalohany teto Madagasikara. Niakatra be ny isan'ny olona voan'ny kitrotro tao anatin'ny volana janoary 2012. Olana nosedraina saika nanerana ny faritra jiaby teto Madagasikara ny tsy fampian'ny nentim-manana toy ny fanafody sy ny fitaovana ary ny fotodrafitrasa ny atrehana ity valanaretina kitrotro izay nalakina azo vahana tao anatin'ny fotoana fohy ity. Niarahana lala ihany koa ny tsy fisian'ny vaksiny fanefitry ny kitrotro teto an-toerana. Ny ambiny vola fanampiana avy amin'ny vondrona Eoropeana vao afaka niroso tamin'ny fanaovam-baksiny fahobe ny fitondrana malagasy. Notanterahana ny fa 420 ka hatramin'ny fa 720 ny volana janoary loso iny ny andiany voalohany tamin'ny vaksiny fahobe ka distrika 520 aloha no nisitraka izany. Tsy mbola tafiditra tanatin'ny lisitra io ny distrika ny Ambatoboeny izay toerana tena nampianaka ny valanaretina kitrotro. Ny fa 720 ny volana febroary ka hatramin'ny fa 12 ny volana febroary indray no nisy ny vaksiny fahobe andiany faharoa miaro amin'ny kitrotro ka 450 no isan'ny distrika manerana ny nosy no nisitraka izany indray. Tanjona napetraky ny Ministera ny Fahasalamana tamin'ireny andiany roa ny fanesy ireny ny anatratra ny 570 isanjato ny zaza 7 volana ka hatramin'ny 7 taona isaka ny distrika. Namoaka tatitry ny trangana kitrotro teto Madagasikara nanomboka ny 3 septambra 2012 ka hatramin'ny 12 febroary 2012 ny OMS sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana. Ny 4 oktobra 2012 no voamarina voalohany tao amin'ny toeram-pitsaboana teto Andrenivohitra fa tena trangana kitrotro no nisy teto Antananarivo. 4,707 ny trangana kitrotro hita ka ny 1,707 no voamarina fa kitrotro ary 3,707 no tranga ahina mbola hifindra raha tsy vita vaksiny. Raha ny fantatra dia mbola hitoy ny fanaovam-baksiny fahobe ho fiarovana amin'ny valanaretina kitrotro ho an'ireo distrika tsy mbola nahazo izany manerana ny Madagasikara. Tsara moa izany manamarika fa ny ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana zanany ka ao anatin'izay ny fanaovana ny vaksiny. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Mankasitraka tompoko.